mbola eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay ihany fa iresaka mahakasika ny Bariany Madagasikara kosa indray sika ny fasivin'ny volana septambra izao no hiatrika ny lalao fifanitsanana amin'ny kanina 2024 ny Bariany Madagasikara izay hikatroka amin'ny Senegal etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina ny zoma teo ary no nampafantatra ireo mpilalao 13 miralahy mandrafitra ny Bariany Madagasikara ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Navoaka ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny zoma lasa teo ny anaran'ireo mpilalao 13 mandrafitra ny Bariany Madagasikara amin'ny fihaonan'ny Senegal sy Barea ny 7 septambra ho avy izao. Lalao izay tehivina fa tafiditra amin'ny fifanitsanan'ny kanina 2024. Saika mpilalao mila ravinahitra any ivelany avokoa ny ankamaroan'ny voantso na izany aza dia nametraka fitokisana amin'ny mpilalao eto toerana vitsivitsy ihany ity mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy ity. Kadana tamin'ity lisitra ity ny tsy fiantsona any Mamzerive sy Irinjala ary Abella Nise. Eo ihany koa ny fidirana mpilalao roa vaovao mbola tsy niaraka tamin'ireo namany teo aloha mihitsy. Ireto avy ary ireo mpilalao 13 ireo: Mpiandro Satokazo Ibrahim Dabo lalao amin'ny FC Gobelin avy any France, Jean Dieudonné Naileda avy amin'ny Knaps Sport Nitas. Eo amin'ny vodilara no ahitana ny Thomas Fontaine avy amin'ny Reims any France, Rambelson Toavina nay Debakely avy amin'ny Arras France, Razakanatenena Pascal nay Babasy amin'ny Saint-Péroise La Réunion, Romain Metanir Reims avy any France, Njakanirina Toubsou avy amin'ny Knaps Sport Nitas, Bakary Mario avy amin'ny Fossa Junior Mboeny, Jérôme Mombris avy amin'ny Grenoble Foot France. Eo amin'ny irakiraka kosa indray no ahitana ny Dimitri Caloin Brest France, Amada Ibrahim Maloudiady Algérie, ilay mahiratra Marco Charleroi à Belgique, Randriambolina Zotsara dia any Aterpa Belgique, Rakoto Soubadio Fossa Junior FC Boeny, Rakoto Razaka Andro Knaps Sport Nitas, Aroasina Daxa avy amin'ny Fossa Junior, Nomenjana Arlalaina nay Bolida avy amin'ny Le Havre à France, Andrea Maitsoloro Carolis mbola tsy manana kluba ilalaovana amin'izao fotoana izao, Rakoto Armalala Anjiva avy amin'ny Sukhotei FC Thaïlande, William Gros avy amin'ny ekipan'ny Vitre FC France, Bourahim avy amin'ny Knaps Sport Nitas, Voave Paulin Makassa any Egypte.